Miarabantsika tsiraray avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity alarobia ity. Misaotra an'Andriamanitra isika satria avy aminy mbola mahavelona antsika ankehitriny ary eo kaika sitraka hatrany amin'ny fotoana rehetra isika. Miaderantsika amin'ny fandraisana ten'Andriamanitra eto dia hivavaka isika. Andriamanitra tianay tsara indrindra avelom-pisaoranao izahay satria noho ny aminao mbola maheto anay anio. Misaotra anay ihany koa ny amin'ny teninao izay ho raisinay. Ary ihany koa zaro amin'ny lalana tokony alehany tokoa izahay mba hahatonga anay tsy hiala aminao fa hahafahanay mitahiry ny teny fikasana izay efa nomenao anay. Koa mitenena raha io fa eto izahay vao ny henanao tokoa. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe eo ambany fanevaniza. Ena Matio toko 9:24 manao hoe tsy misy olona mahay manompo topo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray hombany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Amen. Mijoro eo ambanin'ny iray amin'ireo faneva roa ireo ny olona tsirairay eto amin'izao tontolo izao. Dia ireo olom-boa afidy sy natoky eo ambanin'ny faneva izay voatendrina Emmanuel mpanjaka ary ny sisa rehetra kosa eo ambanin'ny fanevan'ny Satana. Tsy misy marimaritra iraisana azo atao amin'ny herin'ny maizina. Tsy maintsy mifidy izay andanin'ny tsirairay avy na zah io na ianao. Ary raha toa tsy manohatra ny menarana izay mpanjaika ny fahamaizinana izao sika dia ataon'izay anagejana mafy dia mafy atsika sy ny herintsika ihany koa sy hanindronana ihany koa ny fotsika. Ary izay rehetra mijoro eo amin'ny ambany faneva voatendrin'Andriamanitra ny fiainany dia hanao an'ny Satana ho fahavalony ka hanohitra azy ihany koa amin'ny herin'Andriamanitra toy ny fanoherana fahavalo izay tena mahafaty tokoa. Andray ny fiarovan-dohan'ny famonjena sy ny sabatry ny fanahy izy ireo dia ny tenin'Andriamanitra izany. Ary ahoana no ataon'izy ireo mba tsy ho resy? Hoy ny Efesianina toko 4 manao hoe mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra. Rahalahy sy anabavesany tokony hahay hamantatra ny lozintsika, tokony ho hitantsika ny faratsy ny fahotany ka horoasintsika tsy eo amin'ny fiainantsika izay mpakatony teny no mahafantatra fa misy hery amin'i Jesosy izay manjary heriny koa amin'ny alalan'ny finoana. Voatoatra izy ireo amin'ny fahombiazan'ny fitaklay menarana satria mitafy ny fiadian'Andriamanitra manontolo izy ireo. Tsy manam-potoana ho lanilaniana foana ny fanahy tsirairay. Zava-dehibe tokoa ny fikatsahana ny mandrakizay ka tokony ho ambonin'ny asa hafa rehetra mihitsy. Ny fanontaniana lehibe tokony apetraka dia ny hoe inona ny tokony ataoko mba ho vonjena ahako. Iriko ny ankasitrahan'ny rehetra ny asa mahatalanjona izay nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona. I Kristy no fanatitra feno, izy ihany koa ny fanatitra ampy amonjena an'izay rehetra manatona n'Andriamanitra amin'ny alalany. Hitan'Andriamanitra eo amin'ireo zanany rehetra ny endrik'ilay zanan'ilay tokana amin'ny fitiavana lehibe izay tsy ela izany no hijerena azy ireo ary ny sandrim-pitiavana no haminany azy mifaly amin'ny vahoakan'Andriamanitra, mankahery azy ihany koa ary ihany koa momba azy mandrakariva mandra-pahataperan'izao tontolo izao. Amen. Vavaka isika, misaotra anao izay raha eo ny amin'izany fomba anao anay izany izay kosa ampiomba hitombo finoana aminao, hanana fanandramana aminao isanandro ka hijoroana ivavolombelona tokoa ane ny lasanay rehetra izay niatrehanay niady rehetra niaraka taminao satria mivoaka mpandresy izahay. Anaran'i Jesosy, amen.